c'est l'Église, la communion des disciples de Christ. L'Église, la communion des disciples de Christ. Partons d'un texte prévu pour ce dimanche. C'est l'épître de Paul au Philémon. D'habitude, Paul donc écrit des épîtres à des églises, des lettres à des églises. Mais ici, il a écrit une lettre à une personne bien précise, c'est-à-dire Philémon. C'est qui Philémon? Philémon est probablement un homme responsable et très influent dans l'église de Colosse. Alors, quel est le contenu de cette lettre? Donc, Paul demande à Philémon, avec beaucoup de diplomatie, de répondre à un certain Onésime ou de l'accueillir de nouveau chez lui. Et c'est qui Onésime? Onésime, donc, c'est un esclave de Philémon, mais cet esclave-là, il s'est enfui de chez lui. Rappelons qu'à l'époque, un esclave est comme un objet appartenant à son maître. Il n'est pas du tout libre. S'enfuir de chez son maître est totalement interdit et en droit romain, la fuite est sévèrement punie. Au cours de son escapade, donc Onésime a rencontré Paul. Il s'est converti au christianisme et s'est mis au service de Paul. La situation est ici, ça paraît simple, mais délicate à la fois. Mettons-nous à la place de Philémon. Donc, soit il applique la loi romaine en disant « Celui-là, il est parti sans me rien dire, c'est de sa faute, qu'il soit puni ainsi. » Et c'est terminé. Et Philémon a parfaitement bien dans son droit. Soit il cède à la demande de Paul, accueillir de nouveau un fuyard, un esclave, mais devenu un frère en Christ. Donc la situation n'est plus la même. Pour Philémon, donc, accepter de reprendre Onésime n'est pas chose facile. Il faut qu'il reprenne tout sur lui, c'est-à-dire pardonner. Et Paul a insisté pour cela. Ensuite, il faut qu'il change son regard sur Onésime, qui est devenu son frère. Donc, c'est l'humilité, ça demande de l'humilité. Et troisièmement, il faut que sa relation avec lui soit d'égal à égal en tant que disciple de Christ, c'est-à-dire l'intégrer dans son Église et de lui montrer l'amour et de la bienveillance. Sûrement, Philémon connaît bien le verset biblique que Paul a adressé à l'église de Galate, dans Galates 3. « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, ni animal, ni femelle, car vous tous, vous êtes dans le Christ. » Chers amis, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce texte? Les enfants, les jeunes, c'est la rentrée maintenant. Ce texte nous met l'accent sur l'accueil. Vous êtes tous de mon avis que presque tous les dimanches, Dieu nous envoie des visiteurs et des nouveaux arrivants dans notre Église. Ce n'est pas un hasard. Qu'en avons-nous fait? Sommes-nous prêts à accueillir ces nouvelles personnes et aller vers elles, car n'attendent que notre geste de bienveillance et d'amour? Oui, nous le faisons déjà, mais essayons de faire un peu mieux. Sommes-nous prêts à pardonner les personnes avec qui nous avons eu des différends et de tourner la page? Sommes-nous prêts à aller vers les personnes avec qui nous avons du mal à parler ou à aborder? Sommes-nous prêts à laisser tomber nos droits pour lever les fils de l'Évangile, comme Philémon? On peut être bien dans son droit et n'être pas selon l'Évangile. Es-tu prêt à renoncer ton droit
vis-à-vis de ton petit frère ou ta petite sœur pour le Seigneur? Sommes-nous prêts à accueillir dans nos sections les onésimes que Dieu nous envoie? Il y a plein d'onésimes que Dieu nous envoie. Alors pour finir, chers amis, je rappelle le thème, l'Église, la communion des disciples de Christ. L'Église est un lieu où toutes les barrières, différences de langue, de race, distinction de sexe, de statut social n'ont plus leur place. La vraie communion commence par un accueil de l'autre, comme le Christ nous a accueillis. Renoncement de soi, renoncement de son droit ou de son pouvoir, savoir pardonner, revêtir de l'humilité, s'aimer comme le Christ nous a aimés. Tels sont les comportements qui garantissent l'unité, la communion des disciples de Christ. Cette harmonie basée sur l'amour de Christ permettra à Dieu de nous ouvrir des perspectives pour faire des grandes choses ensemble pour lui. Soyez bénis. Amen. Sanganany fiangonana. Ho aminareo aneny Tompo. Ivavakintsika. Andriamanitra onany be fitiavana dia misaotra anao indray satria nataonao tafavory eto amin'ity toerana ity. Songainay atao anaty maro ary tsy namelanao raha tsy menao izao fotoana izao ahafahana indray mihaona aminao. Ankehitriny izay Tompo, raha maky sy andray ny teninao, dia ianao no aoka anokatra fo sy fifanahinay ahafahanay mandrany izany teninao izany, izay fanilon'ny tongotraizy sy fahazavana lalànay. Ko manamasina ny mpamaky Tompo, ary manamasina ny mpanomponao, izay hitondra koa izany afatrao izany. Dia amin'ny anaran-tsoanao Jesosy. Amen. Je vous invite à lire ensemble la parole dans Proverbe 8. Proverbe 8, versets 32 à 36. Je lis au nom de Jésus. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Izao dia mbola toizantsika ny vaky-teny. Izany dia hita amin'ny Filemona, andininy fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Filemona, andininy fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aleoko manao fiangaviana aminao noho ny fifankatiavantsika. Eny, izao Paoly dia efa antitra sady vafonja noho ny amin'ny Kristy Jesosy ankehitriny, ka fiangaviana no ataoko aminao ho an'i Onésimo, izay zanako naterako ara-panahy tato am-ponja. Tsy nahasoanao izy fahiny, fa ankehitriny kosa mahasoa antsika, dia izao sy anao. Asaiko mody aty aminao indray izy, ilay tony sombinaiko. Satroka ihany ny mitana azy eto amiko,
izao ao voafonja noho ny amin'ny vaovao mahafaly izao mba ho solonao mikarakara ay. Kanefa tsy te hanao na inona aho raha tsy te ny irana aminao. Tsy tiako ny hanaovanao ay tsy sazoka fa mba ho naimponao tokoa. Angamba ny nahatafasaraka ny Onesiny taminao vetivety dia hanananao azy maharitra. Saingy tsy toy ny mpanompo intsony ny hanananao azy fa tsara lavitra noho izany dia toy ny rahalahy malala. Rahalahy malala tokoa izy ho ay, mainka fa ho anao na amin'ny maha-olona azy ao amin'ny maha-mpanaradian'ny tompo azy. Koa raha hiverina ho namanao tokoa aho dia raisy Onesimo tahaka no andrasanao ay. Amen. Miara-mitsangana ny fiangonana. Luka 4:4, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy vahoaka marobe niara-dia tamin'i Jesosy dia nitodika niatrika azy ireo i Jesosy ka nanao hoe: raha misy manatona aoka ho tia mihoatra noho ny ray aman-dreniny sy ny vady aman-janany mba mampiray-po aminy, ary mihoatra noho ny tenany aza, fa raha tsy izany tsy afaka ho mpianatro. Izay tsy mizaka ny azo fijaliany ary tsy miaraka amiko dia tsy afaka ho mpianatro. Raha misy aminareo te hanorina tilikambo dia hipetraka izy aloha hitetika tsara izay ho lany, ahitandra misy vola anefana izany. Sao vita manko ny fotra vao tsy afa-maminoy, ka holatsain'ny mpitazana rehetra hoe mba nanomboka nanorina rangahy io nefa tsy nahatody. Ary raha misy mpanjaka andeha hanafika mpanjaka hafa dia hipetraka izy aloha handinika tsara, ahitandra azony atao amin'ny miaramila iray alina, ny fanandrina amin'ny fahavalony manana miaramila 2 alina. Raha tsy azony atao manko dia ny mbola lavitra ilay fahavalo dia andefasany iraka hanao raharaham-pihavanana. Ary nofaranan'i Jesosy hoe: dia toy izany koa ary na iza aminareo tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy afaka ho mpianatro. Amen. Iarahantsika miomana ry hafana ny fanekempinoana Nikeana. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsi-toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary ny Kristy Tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky nylainy talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharian'izao tontolo izao, ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofa avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. No mbola tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy. Nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 7 araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanàna ray, avy any mivindray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manera n'izao tontolo izao. Isika manaky ny batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
mangataka ny fahafenon'ny fanahy masina izay eto am-pianoana izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Apahany ao amin'ny Luka 7:12 ry havana ary amin'ny 9 ny faraparany ery. Dia raha antsika mizara andiny aingana ihany izany mba azotsika mijery sy mandray ny afatr'Andriamanitra amin'ity filazantsara nosoratan'i Luka mandraisana ny perikopa ity. Mbola ho amintonona ao aminareo hatrany ery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fiangonana fiombonan'ny ireo mpianatry Kristy, l'Église, la communion des disciples du Christ. Izany ry havana ny loha-hevitry ny fankalazana sy ny toriteny izay rahantsika mandinika amin'ity alahady voalohany amin'ny septambra ity. Misy zavatra anankiroa izay tiana hifampizarana amintsika ry havana. Zavatra anankiroa mora tadidiana sy eritreretina ary iainana. Donc, comme je disais, il y aura 2 messages que j'aimerais vous partager à partir de ce thème, l'Église, la communion des disciples de Christ. Voalohany zao dia zao, rehefa miresaka isika hoe ny fiangonana fiombonan'ny mpianatry Kristy na fiombonan'ny ireo mpianatry Kristy, ino nambara amin'izany? Fiombonan'ireo izay voafidin'ny Kristy. Raha mbola dika lavidavitra koa izy dia hoe fiombonan'ireo tena tiany Kristy. L'Église, communion des disciples du Christ, et la communion de ceux qui sont choisis par le Christ. La communion des bien-aimés du Christ. Zava-dehibe zany ry havana. Fahasoavana zany. Ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 rehefa fakafakainao dia izay le tiany ambara. Zao anefa, iza ny mahatsapa fa tena tiany Kristy izy ary tsapan'izany hoe tena tiany Kristy. Qui ressentent vraiment être aimés du Christ et aiment vraiment le Christ. Fa Kristy iza moa le resahana eto. Kristy iza no inonao. Ary izy io lazainao fa tena tianao io. Ary ambaranao fa tena tianao izy. Raha fiangonana miombona ao amin'ny fiombonan'ny mpianatry Kristy ianao. Avy any La Réunion moa zany zay dia mba mizary. Rehefa nivory izay ao amin'ny Fédération Protestante de France, Paul La Réunion, ny tenako moa zany vice-président. Dia zao ny karazana constat hitanay. Ny ankamaroan'ny fiangonana, tsy izy rehetra, ao La Réunion, reto zavatra reto ny tena toriana isan-kalahady. Voalohany, fanasitranana, guérison. Faharoa, fantatrareo ve? Fahagagana, miracle. Ary ny fahatelo, fanafahana. Ina fa ampitehintsika azy amin'ny teny frantsay? Délivrance. Dia ina le constat manaraka hitanay manao hoe
tsy misy mihitsy zany ny tena fampahafantarana hoe iza marina moa le Kristina le Jesosy arahan'ny olona sy anekeny ho isan'ny fiangonana io. Fa raha ny zavatra misy eto ry havana, misy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika Jesosy ohatra ny herika. Hitodika aty dia pastera no hitako fa sao dia venareo nareo le izy. Nitodika izy mijery an'ilay vahoaka, dia reto manaraka fotsiny fa mitady an'ilay zavatra anankitelo teo izy: fanasitranana, fahagagana, fanafahana. Zany hoe ilay vahoaka betsaka manaraka azy zany ditan'i Jesosy fa tsy azo antenaina ho tena ho mpianatra sy fiombonana fiangonana ireo. Ary dia izay nitantsika amin'ny tantarany filazantsara, eny fa na dia efa teo amin'ny hazo fijaliana aza ilay apôstôly mba vitsy kely nanaraka an'i Jesosy, mbola tsy hita ihany izay naleny. Izy ary zany ny tena milaza fa tian'ny Kristy ary tiany Kristy izy. Iza no tena milaza fa fiangonana izy raha tamin'izany fotoana izany. Iza no atenainy ho fiangonana eo. Raha olona ohatran'izany mieritreritra mihazakazaka makany am-piangonana kanefa tsy mahatsapa iza marina moa Kristy. Ry havana malalo ny tompo, ambara amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 eo ilay teny fantatsika loatra hoe raha misy tanaraka dia manino izy? Aoka izy hitondra ny hazo fijaliana. Zany iny tiana ampitaina amin'io ry havana raha adika tsotra dia izao hoe izay no mahatonga ny fanekem-ponontsika tsy misy hoe mino an'i Jesosy Kristy mpanao fanasitranana sy mpanao fahagagana. Sa misy an'izany io? Sy mpanao délivrance tsisy an'izany io. Fa inona ny tena mahafisinao? Jesosy Kristy maty, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra. Zany hoe ilay famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, iny ilay fiombonana amin'iny Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana iny. Ka na dia tsy ho sitrana, tsy ahita fahagagana, tsy ho afaka aza aloha rehefa tonga any amin'ny fiangonana sy miangona ao amin'ny fiangonana, izay ny zava-dehibe satria izay ny famonjena ho ahy. Toizako ihany ny tantara fa ny La Réunion ihany ny resako. Olona vitsivitsy ny resaka tamiko. Mandeha amin'ireny fiangonana misy an'ireny izy. Zany hoe misy an'ilay fahagagana, fanasitranana, délivrance. Constat ilay izy fa tsy manaratsy ny hafitsika, fa mba eta mavesatra hoentin'ny olona aty amin'ny tena, dia mba hampahafantarina antsika sao mantsitsika varindrina dia tratran'ilay izy. Mandeha any amin'ireny ilay olona anankiray, raha matoa katolika izy, dia nanatona izy ilay mandeha: pastera, zaho izy mitady fiangonana protestanta. Dia izy fa aiza ianao zao mandeha? Za katolika izy fa nandeha tany amin'ireny fiangonana ireny aho. Dia ny zavatra mahafaly ahy izy vao tonga aloha tena ny accueil kosa aloha, tena tonga soenao ranabavy. Zany hoe ny accueil tena chaleureux. Matetika izy tsy ampiandry zareo indray aloha raha accueil, resinitsika. Fa izao rehefa mandeha ilay culte sy ilay fitaom-pivavahana, mandeha amin'izay ilay louange. Ilay louange mahafinaritra be ohatra misy crescendo iny, musicien mahafantatra an'izany. Ohatra miainga moramora izay ilay izy. Mahafinaritra be niaraka tamin'ny STK fa tsy miteny STK amin'izany akory. Fa misy louange miakatra. Dia zavatra misy ela be ilay louange ozy. Rehefa ela be ilay louange reraka. Ozy afangamo moa ilay louange mandreraka fa tsy fideran'Andriamanitra. Tena reraka pastera fa ahoana? Tonga dia ve dia nandreraka anao za? Tsy mijanona amin'izay ilay izy. Fa rehefa vita izay dia mandroaka devoly, manao vavaka fanasitranana, manao vavaka fanafahana, sy ny sisa sy ny sisa, fahagagana. Ataony iny ray mandeha ilay izy dia mijanona aloha ilay pastera. Iza ny sitrany? Tsisy manangan-tanana. Iza no afaka? Tsisy manangan-tanana. Dia ozy ilay pastera manao hoe mila manome fa folo-karena aloha vao sitrany. Dia lasa mandeha
alaina le valopy a dia mandeha 10 guérison, 10 délivrance, 10 miracle. Dia nalefa tokoa ary le izy amin'izay sitrana hoe za sitrana tsy haiko aloha na sitrana na tsy sitrana fa le raha matoa efa niona tamiko reraka ozy fa maninao mandreraka anao vao maika me marary mivoaka avy eo reraka avana malalo amin'ny tompo nandray mety fandrika izany a amin'ilay tsoina hoe fiombonana ao amin'ny Kristy. Ny fiombonam-piainana amin'ny Kristy ry havana tsy zavatra sarotra tsy manahirana ka hoe tsy maintsy manao an'izao ianao fantatritsika izany fampianaran'ny protestanta izany hiezaka be ianao anao louange manaka-danitra tsy maninona izany zaho anatin'ny voamberan'ny fotompinoana sy liturjia nisy fanavaozana liturjia tonga tany aminay le afatra hoe mba ataovy lavalava le louange dia misy an'izay raha tsy diso ny liturjia anankiray a tsy maninona izany fa tandremana fotsiny fa sao dia verinao izany no mahatonga anao tena iombona amin'ny Kristy fa lasa arak'ilay ohatra nomeko teo a le sentiment anao no lalaovin'le izy vao maika ianao reraka fa za manokana ry havana tsy haiko nanao resy lahatra momba an'izany fa soa ihany aho fa protestanta fa mahafinaritra sady tsotra ny fivavahana kristiana protestanta tsy mila misahirana ianao fa alefaso ny liturjia mideran'Andriamanitra ianao mifona ianao vao vela heloko ianao iny famelan-keloko iny tena fanasitranana sy fahagagana sy fanafahana goavana indrindra zay mihoatra no zay raisinao na dia tsy sitrana azy ianao mialeto na dia tsy afaka feno aza ny olanao fa le fiombonana amin'ny Kristy ny zava-dehibe. Zavatra faharoa ry havana dia mijanona ny fiangonana fiombonan'ireo mpianatry Kristy dia fiombonan'ireo matoky an'i Kristy. L'Église, communion des disciples du Christ, n'est pas simplement la communion de ceux qui sont choisis, aimés du Christ, ou bien qui aiment le Christ, mais aussi la communion de ceux qui ont confiance en Christ. Manomboka amin'ny andininy valo amby roapolo hatrany faraparany ihany no ahitanao an'izany rehefa any trany ianao didin'io le texte fa za mamitiny. Ry havana malalo ny tompo tsorika ny resaka fa mafana ny andro. Ny zavatra lehibe ry havana atao anatin'ity texte ity dia izao mila miara-matoky an'Andriamanitra tsika rehefa hanao zavatra ao amin'ny fiangonana. Ary izay nanomezan'i Jesosy an'ilay karazana fanoharana anankiroa. Ny fanoharana voalohany a iresahana an'ilay olona anankiray izay manao iny anamboatra na hikarakara anangana parabole du constructeur de la tour. Zany hoe io olona io a rehefa mieritreritra tafiditra ao anatin'ny fiangonana izy dia ny tsiraray avy a dia mieritreritra manao hoe izao koa dia en construction. Ny teny azontsika amin'ilay izy dia hoe édification. Zany hoe ny tsiraray avy dia antson'Andriamanitra mba hitombo amin'ny finoana. Manome ohatra tsotra be satria nareo anao trano fiangonana. Mety misy ao amin'ny mpiangona misy resy lahatra. Misy ohatra ny resy lahatra ihany. Fa misy efa mafana fo. Tout le monde est en construction. Tsy mahakivy zany ho an'izay efa mafana fo. Fa isika rehetra dia miara-mitombo. Fa mety ho avy ny fotoana resy lahatra.
hoe ilaina marina ve izy ty zay an'lareny eo mitovy aminareo eto ihany zay manofa trano any amin'ny eglizy katolika fa misy fotoana zay alaka misy alohan'ny alahady miteny le tompotrano manao hoe tsy azo amin'ny trano hoay zarenao mivavaka ametraka eo amin'ny tompona ndraiky dia aiza ny angona tsy isy culte ve mampieritreritra zany ry havana dia mieritreritra ihany koa anao ary mino fa efa resahanareo zany mba teanao activité le sampana aizary no anao an'le izy ny antsoina hoe sampana dia sehatra hitezana ny mpino kristianina rehetra tsy seha-pitezana sy fanabiazana ve na fampirenam-pinoana dia ahoana aizao natao tsy ombo ny tranon'olona tsy afaka kotabaisina amin'ny alina foana koa ny olona inona ary zany no atao tsy maintsy mieritreritra trano fiangonana eny aminay moa zany mopera malagasy ny be deabe any ohatrany aminareo aty fa zay mieritreritra raha retirety moa zany le mopera malagasy manome trano eo dia ahoana hoaizy tsy fantatra izay eo zany zavatra zany ry havana karazany zavatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana raha isika aty a frantsa ny resahana fa misy argument indraindray tsy omena tsiny ny teny azy satria zay koa mba mitatotra ny fiangonana dia zao le argument tsika ane pastera tsy milevina ty fa ny tanindrazana izy any Madagasikara zay zao efa olo-dehibe ka mbola anao trano fiangonana inona ary za tena micomprendre fa izao tsy mieritreritra ianao hoe ianao tonga ao am-piangonana tadio fa misy olona célibataire any ao misy ionoka ao fa maninona ary izy manao ny asan'Andriamanitra fa maninona misy olona manambady aman-janaka efa fantany fa ody any Madagasikara izy sanatria ilevina any fa maninona izy mafana fo ary zay ny tokony hifampahirezana hoe nijerena zany ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ny tenako na ny ankonako zay zao tany Madagasikara nanangana sekoly lehibe tany amin'ny fiangonana entinay Menakavy kely tsy mieritreritra manao hoe zay ty ane ka mety voatendry any amin'ny toeran-kafa fa inona ny kelezana anao trano eto na sekoly eto fa le fanjakan'Andriamanitra ny eritreretinao tadidio fa isika ry havana dia fianakaviam-ben'Andriamanitra anankiray ary anjarantsika ny mamory ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny mafiombonana antsika tsy misy tsony hoe afaka venao sa havan'izy fa mpirahalasy mpianada amin'ny tompo isika zay mihitsy isika ireo Jesosy no manambara amin'izany ny rahalahako sy ny anabaviko dia zay rehetra manao ny sitrapony raiko zay aiza any an-danitra eo akaikinao iny hoe zany tsy olo-kafa mety vadinao aloha le akaikinao raha vadinao dia sady anabavinao i vadinao anadanao i vadinao raha atao amin'ny tompo zany rehefa namalalo ny tompo lay miara-matoky an'Andriamanitra dia asa iombona antsika rehetra le mifampahery raha nanatrika an'ilay fifanana tamin'ny zoma nareo sabotsy nareo dia zay no ny fampaherezantsika mila mifampahery isika ka ny mety efa mafana fo dia mampahery ny mbola reradraraka na kivikivy na mbola misalasala ary ny olona misalasala koa misy dikan'izany tokony hitombo isika zavatra faharofarany ry havana anatin'izany dia hoe rehefa miresaka tsika hoe fiombonan'ireo matoky dia milaza fifankatiavana sy fiombonana firaisan'izany zany hoe ao anatin'izany ry havana mahafiangonana antsika dia fiombonantsika fifankatiavana ny ainatsika ary firaisana ny olana amin'io fotsiny averina foana le izy fa sarotra manatateraka azy inona mahasarotra azy everitsika mantsy fa avy amintsika ny fitiavana everitsika avy amintsika ny fiombonana everitsika avy amintsika ny firaisana
fa tadio fa ny fitiavana dia fanomezan'Andriamanitra. Romains 5:5 efa hainareo zany. Ny fanahy masina nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika. C'est le souffle saint qui a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Avelao hiasa ny fitiavan'Andriamanitra dia mahay mifankatia isika. Fa raha tsy zany tsika mifampitsaratsara eto fotsiny. Za mivenareo mba mpianatry ny tompo. Za mivenareo mba mifankatia. Samy tsisy mahay mity eto ary tsy mahay mifankatia fa tonom-bavaka atao isan'andro zany. Ary zay mahatonga an'ilay fomba fiteny ambarandray aman-drentsika président synodal manao hoe l'amour mutuel est un chantier permanent. Tsy zavatra vetivety ny manorina ny fifankatiavana fa zavatra iainana isan'andro ary angatahana amin'ny tompo mba ho amboarin'ny tompo ianao dia mahay mifankatia. Tsy atao amin'ny fiangonanay fa nareo mivady aza. Manao nareo mivady mbola mifankatia ve zao? Sao dia efa lasa routine sisy izy ao sao dia zany izy eo. Fa tsy maintsy angatahana foana. Zany mba tonom-bavaka ataoko ilay izy. Satria ho zany tsika lehilahy tenena manao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Misy dika no matoa soratra masina miteny an'izany dia angatahana ny tompo manao hoe tompo ampitombo ny fitiavako ny vadiko. Mba ataovy zany ry lehilahy. Mba miovaova ihany eny madama rehefa milehibe tsy maintsy angatahana amin'ny tompo. Ohatran'izay koa madama mba angatahana amin'ny tompo ilay izy fa raha angaha koa mety lasa daholo ny mpanofa trano moa indraindray efa lasa daholo. Zavatra lehibe ry havana angatahana amin'ny tompo ilay fitiavana. Indray androany nareo mety isy événement vaovao hitranga amin'ny fiangonana. Tadidio izay teny izay manao hoe andaotsika angataka amin'ny tompo mba hanana fitiavana sy fifankatiavana. Fa io ihany no ahafahantsika miatrika izay mety fizahan-toetra samihafa ho avy eo aorianao. Satria tsy maintsy misy foana ny fizahan-toetra ny fiangonana raha mahakasika ny antsoina hoe fifankatiavana satria tsy tian'ilay ratsy sika mifankatia ry havana. Zarany azy sika miady eo foana. Zarany azy mifangarongarika eo foana. Fa zay no angatahana amin'ny tompo mba ho amboariny. Ry havana manalo ny tompo fiangonana fiombonana. Mifankahery sika ry havana fa izay aloha no andrasan'ny tompo amintsika. Mety mitady vola aman-kareny tsika hanaovana rehetra ny fiangonana fa indraindray misy zavatra prioritaire tokony eritreretintsika any am-potsika any izay nambarako rehetra teo ilay izy. Engany ry havana mba hitomba ao anatinareo FPMA fitandremana Tolozy ny fiombonana amin'ny Kristy ka hiara atoky azy isika ny amin'izay mety fizahan-toetra ho avy eo ary ny ankohonanao ny fianakavianao ny fiangonana manontolo dia samy angataka amin'ny tompo ao nantonon-kiry izay ampianaro aho hitia. Man'Andriamanitra ny voninahitra amintsika ny teniny hitsangana indray ny fitahina. Aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Petraka ianareo.
tonga eo amin'ny fotoana iombonana amin'ny fanasan'ny tompo sikariavana manasa ny mpanday rehetra voninam-panay iray latabatra amin'ny tompo ny ira voalahatra ny manantsika ho amin'izany. Zay manambara ny fanatrian'ny tompo sy ny fahasavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo-tsapain-tanana. Aokary isika rehetra hiara-hitsangana izao. Ho aminareo rehetra ry havana ny fiadanan'ny tompo, aoka hitodika amin'ny namantsika isika ka hanambarany koa ny fiadanana. Asandrato ny fonareo amin'ny tompo. Aoko dia raitsikary ny tompo Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Eny tokoa ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonto ny isaorana ianao ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanao tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny koa ny idiran'ny anjely ny fiandriana anao. Sy tsy ao amin'ny fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary raha ny fiangonana an-tany izay ty an-tany, midera anarana amin'ny fiobiana izay koa ankehitriny. Miara manaritra ny feonay amin'izy ireo ka amin'ny fanajana lehibe no hidirahanay manao hoe Amen.
mipetraka amin'ny fiangonana. Ry kristianina malala, aoka isika atsiaro an Jesosy Kristy izay maty ny soloantsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fahamarinana antsika dia efa natom-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany. Ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka ary hifahamaliantsika ny vavaka. Misaotranao izay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa no famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Noho izany ry tompo rainay any an-danitro, ndreto izahay manao eto anatrihanao fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olony, fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany tambony-nahitra sy ny fifona amin'ny mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenana izahay. Ankehitriny rahay io, ahidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manantana anay amin'izao fanasana izao. Fa ny fanahy masina no arianao, hamelomanao, hanamasinanao, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Misaotranao izahay ry Jesosy Kristy Tompo, midera ny anaranao izahay ry zanak'Andriamanitra ilay tokana mpamonjy anay, ankalazaina ny ianao no ny fitiavanao izay mahery no ny fahafatesana. Ary izahay izay tonga eto anatrihanao hiobina amin'ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatra ny sampana ny voaloboka. Ampianary ny fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay hiara manana ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay miara manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Oka hiara-tsana tsy hiaravana andreny teny fanorenana sy fanamasinana ity sakramenta masina. Jesosy Kristy tompo tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy. Ray sohano, ity ny tenako izay omenao anareo, izao nataovy fahatserovana. Ary toy izany koa kapoaka rehefa nina dia hoy izy, misotroa ny tianareo rehetra va ity norako, dia ny amin'ny falekena vaovao izay latsaka amin'ny maro famelany kely koa. Ko naoviana no misotro anareo, dia izao natao fahatserovana. Koa misaotra ny ray izay mampamenitra antsika hanana anjara ny lovan'ny olona masina ao amin'ny mazava. Amen. Satria efa nandray fanamazanak'Andriamanitra antsika isika rehetra, koa izany ho ahafahantsika manatona andray manao hoe: Ranay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, dia tsy hatany tahaka ny any an-danitra. Moa any an'io izay anasazy ao anay, ary mamelany ny vola, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra ny amin'ny fahakapanao, fa manafany amin'ny rasy, fanao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan' Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka misaona izay sorantsika dia firaisana amin'irany Jesosy Kristy tompontsika ny raha fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Hoy ny tompo, avy ary zao voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Rehefa zarena amintsika ny mosy ny kapoaka riavana dia rera voalahatra amin'ny fandarana ny natantsika.
entroka zareo amin'ny fifaliana amin'ny anarana
raiso ity ny tenako izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Hoy Jesosy Kristy tompo sonareo rehefa ity fahitiny rano dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan'ny kely ka izao nataovy fahatsiarovana. Mamini fuku i Jesosy ni faranzela savitana ni adisune la verana della fata matatizia Gesù Jesosy titombotsika izay vomoka amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nanome anareo ny tena sy ny rany izay nafotanareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anena mampahery sy alanareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay. Ho aminareo ane ny fiadanana. Petraka ny fiangonana. Aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny komity sy ny mpitandrina eto amin'ny FPM Toulouse dia faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohany fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao sy ny raharaha miandry atsika. Vaovao nasionaly mikasika ny zakabe nasionaly. Mifarana ny alahady 1 septambra ny fisoratana anarana amin'ny zakabe nasionaly ny FPM izay ataony asabotsy voalohany sy alahady faharoa ny volana novambra any la Grande Motte. 144 € ny fisony sarandasy ho an'ny lehibe, 120 € ho an'ny mpianatra, 90 € ho an'ny dimy ka hatramin'ny 12 taona. Azo atao ny mandoa azy intelo farafabetsany ho an'ireo izay maniry izany.
raha mahatratra 10 isika dia mandray kara fa raha latsaka izany kosa dia anao covoiturage koa entanina ny sampana rehetra andefa solitenavy ary isika fiangonana koa dia entanina ho tonga maro mankalaza ny 5 taona ny FPMA amin'ny fotoana io ary mikatona noho izany ny fiangonana eto an-toerana mampatsiahy antsika mikasika ny fiofanana SAP KNPL fa efa miverina ny fampionarana isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny lohahevitra manaraka dia manao hoe relire les récits de la création comme fondement du couple homme et femme au sein du mariage. Izany dia ho tarihan'ny pasteur Radoniana Ratovonjarahariva. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo misy na rakim-pisaorana anankitelo. Voalohany, fianakaviana iray nanolotra rakim-pisaorana 100 € ho an'ny trano fiangonana. Faharoa, ry tompo zanaharinay manatitsaotra izahay fa efa novelominao ka tratra izao anio izao. Fianakaviana iray nanolotra rakim-pisaorana 80 € ho an'ny fiangonana. Ary fahatelo, fianakaviana iray nanolotra rakim-pisaorana 375 € ho an'ny fiangonana. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty, no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay Rasolindray be Rahajalisoa Bakolalao Saondra, dia nodimandry ny 1 Aogositra rehefa nivahiny 4 taona teto an-tany. Hoy ny iray tampo aminy Rasolindray be Richard sy Daniel sy ny zanaka aman-jafiny. Vaovao avy amin'ny vondronasa serasera mampilaza antsika fa ny fandaharana voatsinampi ny radio Antso ny filazantsara laharana 5 dia efa mivoaka ao amin'ny Facebook sy ny sitiny FPMA Toulouse ary manasa ampitiavana antsika iaino finaritra. Fivorimbeny USPMA ho tanterahina amin'ny alahady anio 14 septambra ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana ny fivorimbeny USPMA. Toy izao ny tanisa jinika, tatitra moraly 424 tatitra arabola sy fandaniana ny toebola 424 tetikasa sy fandaniana ny tetobola 524 sy 2. Vaovao mikasika ny fanetanana fanefanadidy, misaotra tokoa ireo izay efa nanao izay azo natao tamin'ny fanefana ny adidin'ny mpandray ary mbola manentana antsika izay mbola tsy nanao izany kosa satria mbola tsy tratra ny tanjony. Izany dia azo atao mialoha na ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana ary koa amin'ny alalan'ny virement bancaire. Vaovao mikasika ny fifidianana diakona 4 sy 2 7 sy 2. Mitohy hatrany ny fisoratana anarana amin'ny fifidianana diakona, firotsahana ho diakona mandritry ny 2 taona manaraka. Afaka manao izany tsika any amin'ny loholona Benjara Zanatrakoto, afaka misoratra anarana na manolotra ny kandida ary azo atao koa ny mandefa izany fisoratana anarana izany any amin'ny mpitandrina Elise Andremiandra amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny mailaka. Apatsahivina fa azo atao ny manolotra anarana rehefa nanaiky ilay olona noresahana ary ny fifidianana dia atao ny alahady 20 oktobra. Toy ny mahazatra dia misy ny entretien miaraka amin'ny mpitandrina mialohan'ny fifidianana. Manaraka izany koa dia manavao ny lisitry ny mpiangony isika ka misy fiche d'adhésion fenona na mielona ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana, misy ihany koa ny formulaire en ligne. Fiantsona ny katekomena nandiany vaovao. Misokatra ny fisoratana anarana amin'ny katekomena ka ireo izay voakasika izany dia afaka manatona ny diakona eo am-piravana. Amin'ny alahady 12 oktobra ny fidirana. Fanadiovana ny trano fiangonana araka ny fandaminana dia ny tompolanjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao indray izany ny diarintsika manaraka amin'ny alahady heriny anio 14 septambra. Fanompoam-pivavahana dia amin'ny 10 ora sasany maraina ao amin'ny Vieux Temple arahan'ny AG any USPMA, fidirana iray ihany. Amin'ny alahady 1 septambra miditra indroa ny fanompoam-pivavahana amin'ny 7 ora sasany sy amin'ny 12 ora maraina any amin'ny Vieux Temple. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Miarabantsika ry havana araka ny efa nampitainantsika volana maromaro izay ihany dia manatanteraka ny fifanakalozana pilipitra voalohany izao vao misy ny fifanakalozana pilipitra eo amin'ny FPMA La Réunion sy
ny fiangonany fitandremana Fatsanina eto métropole ary dia faly sika mandray ny pasteur Radoniaina Tovinja Raharliva mivady dia angatany ianareo mba andeo souhaiter lona tompoko ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana. Araka ny nolazaiko teo dia isika eto amin'ny faritany dia efa manao fanakalozana pilipitra foana amin'ireo mpitandrina eto amin'ny faritany fa tamin'ity taona ity dia tena faly isika satria tanteraka ny fanakalozana pilipitra eo amin'ny FFPMA La Réunion sy isika eto amin'ny faritany eto métropole ary dia anjarantsika Toulouse zany no nandray azy ireo nanomboka tamin'ny Zoma zany izy ireo dia efa tonga tamin'ny Alarobia fa nanomboka tamin'ny Zoma ny fiofanana ny fampianarana nandritra ny vendredi des jeunes ary dia misaotra indrindra pasteur mivady satria tena nahazo afatra mafonja ny fiangonana tamin'ny vendredi des jeunes dia ny lohahevitra dia hoe être responsable selon Ésaïe 6:8 nampianatra ny tanora ianareo ary nampatsiahy fa dieny zao dia mila maka fanapahan-kevitra entitra ny tanora fa tsy andrasana efa ho lehibe fanapahan-kevitra indrindra fanapahan-kevitra mitondra antsika ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia nafonja dia nafonja ny afatra ho an'ny tanora ary ny irina dia mba hitombo araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo tanora ny fiangonana eto amin'ny FPMA Toulouse izay nahazo ny afatra. Tamin'ny omaly dia nisy ihany koa ny fiofanana ho an'ny fiangonana mitondra ny lohahevitra hoe ny anton'Andriamanitra ho an'ny mpino araka ny Luka 12:12 andininy 1:12 ka hatramin'ny 7:7 ary dia fitinana kely fotsiny ho an'ireo izay tsy teo fa efa nahazo fanomezana avy amin'ny fanahy masina isika mpino ry havana koa dia antson'Andriamanitra anome ho azy sy ho an'ny fiangonana ary anome bebe kokoa. Izany navatra voarainay omaly ary efa niteneniny teo amin'ny toriteny ihany koa fa mila mifampahery sika eo amin'ny fiarahan-dalantsika amin'Andriamanitra misy ireo reraka mila paherezana ka dia hitona kosa dia izay fiangonana no mampahery anareo courage pasteur mivady ny tombo momba anareo dia ihira kely sika fiangonana mba mitsangana sika misy tononkira eo efa itsika daholo io ho tsodrano ho azy mivady satria tsy mbe dehibe izy ireo no tonga aty amintsika fa dia sika indray no hitsodrano azy ireo. Andriamanitra zany fa ho tonononay ho anareo mivady mba hatateraka soa ny asa fanompona izay napetraky ny tompo aminareo ianareo ary tena aharitra hatramin'ny farany ao anatin'izany dia misy fanomezana kely avy amin'ny Toulouse mba hoentinareo makany La Réunion dia miaraka mitehaka isika fiangonana ho fisaorana azy ireo araka mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala amin'ny tompo dia mbola manona ny fiadanan'ny tompo aminareo eto amin'ny FPMA fitandremana Toulouse
Araka nambarako tery am-piandohana dia amin'ny anaran'ny faritany tsy mandrefana no atongavana eto no ny fifanakalozana pulpitra dia ny FPMA Tafy La Réunion no soloana teny ka dia faly izay amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo hoany sady matsiaro ambavaka anareo na dia lavitra azy zareo kanefa mirary soanareo koa amin'ny fijeronareo vavolombelona aty Toulouse aty dia mirary anareo aefa be hatrany amin'ny asan'ny tompo ary amin'ny fikasanareo indrindra anana trano fiangonana izay koa mba maniry an'izany dia samy mba miezakezaka eo dia fampitondram-bavaka misaotra Andramatofiloha izay solotena anareo rehetra ny amin'ny teny fandraisana ny tsodrano natolotrareo miaraka ny fanomezana izay ho fahatserovana dia faly izay ry havana satria nafinaritra ny fandraisana nataonareo taty tsy voatanisa eto daholo nareo rehetrarehetra izay nandray tany atokantrano na mety tena tsy efa-tsy teny ny eona fa zava-dehibe amin'ilay échange de chair fanakalozana pulpitra dia tsy izahay ihany no mandray na ianareo ihany no mandray fa fifanakalozana ilay izy dia misy zavatra be dehibe ny ianaranay teto dia mba ho jerena izy azo ampiarina mampandroso ny fiangonana any dia raha misy hitanareo fa mba nety kely izay natolotray dia raiso amin'ny fifaliana eo pasteur Élisée sy pasteur Nomena mifanampy aminareo amin'izay mety eo amin'izany dia mankasitraka ihany koa ny pasteur Nomena izay miara-miasa akaika teo na tamin'ny fotoana rehetra dia mahavita pasteur mba vita soana tsara ilay fianarana efa pasteur moa ianao zao dia mitsodrano anao koa izay mba havitan'izany dia samy ho tahin'ny tompo izay moa zany aveto dia ho any Clermont-Ferrand indray mandritry ny herinandro manaraka vita Clermont-Ferrand dia makany a Montpellier herinandro manaraka dia ny farany amin'ny dernière semaine ny septembre any Bordeaux ilay famaranana n'ilay fanakalozana pulpitra dia samy ho tahin'Andriamanitra kopakopaka raha tsy mifankahita dia hoy moa ny mpanakanto anankiray izay hoe raha toa ka tsy miona dia any an-danitra ny fotoana dia mitoy eo amin'ny fiarabana ihany isika misy koa mety misy eto amintsika eto vahiny tonga mandalo na onina dia angatana ianareo hitsangana eny am-pitoerana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana aza misalasala dia faly mandray anareo izahay amin'ity alahady ity misaotra indrindra anareo niaraka ny ombona tamin'ny fideranan'Andriamanitra tamin'ny fanompoana amin'ity alahady ity dia Andriamanitra manankarepasoavana no hitay anareo ary hatanteraka soa izay fikasana kinasanareo amin'ny fahatongavanareo eto na hitoetra ianareo na mandalo aza misalasala manatona ny diakona fa izy diakona erianeneria raha misy fanontaninana misy zavatra tianareo fantatra dia aza misalasala tomko dia fitahin'ny tompo ho aminareo mandrakariva dia afaka mipetraka ianareo dia fanetanana farany ry havana araka ny nolazaina teo dia zaikabe FPMA ho atao amin'ny voalohan'ny volana sy faharoa novembre any La Grande Motte fankalazana fa 5 taona ny FPMA koa amin'io tena taonjobily lehibe izany nandritra ny 5 taona izany no nisiany FPMA ary dia entanina isika ho tonga natrika izany marina fa tsy misy hetsika eto amintsika ny sabotsy alahady any daholo izany isika no mifampitoana dia entanina isika ry havana isika FPMA fatsanina no mandray izany hoe isika Toulouse zany ao anatiny ka dia raha isika indray no tsy tonga andray ny olona dia mety amenatra ihany fa andery hiaraka andeha ho any Montpellier araka ny tenenina teo dia mikasa ny hanofa car 50 place sika raha ohatra ka ampy 50 irariana eotra amin'izany dia ho hitantsika indray ny fomba ataontsika fa tena misorata anarana dia aza misalasala manatona anay tompona andraikitra raha misy ny zavatra tianareo fantatra efa misy ny facilité de paiement afaka ataontsika hatramin'ny farany taona dia aza misalasala
manoratra anarana tompoko ary andeha isika hiaraka ho an'ny La Grande Motte. Dia misaotra antsika rehetra. Fanaontsika koa ny miaraba ireo zokiolona rehetra izay nahatratra ny tsingeritaonany tamin'ny volana aogositra iny. Misy anankitelo izy ireo dia mba hiangaviana mba hitsangana eny atoerana ihany. Ry Andriamatoa sy Ramatoa Isany, Randriamaefasoa ary Laza, Ratsirarivelo Samuel izay nahatratra ny 70 taonany ary Randrianjatovo Rachel. Tsy misy eto moa izy ireo fa hivavaka ho azy ireo ihany isika nare izany aza. Ry rainay izay any an-danitro, amin'ny fifaliana sy fankasitrahana no anantonanay anao no ireo zokiolona izay nankalaza ny tsingeritaonany tamin'ny volana aogositra iny. Misaotra noho ny taona rehetra izay nomenao azy ireo, fahasoavana izay nomenao azy nandritra n'izany taona izany, ary misaotra ihany koa ny fifaliana, ny ady izay natrehany, fanohananao azy ireo isan'andro. Ianao no efa niteny hoe na dia mandra-pandritrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isasarana, isahirana mitondra anareo. Eny Tompo, misy madoky izay efa ianao nohery ny omaly sy anio ary mandrakizay. Koa mangataka aminao ary izay ankehitriny, manavao ny herin'izy ireo, tahaka ny amvoro mahery. Meo azy ny fahasalamana, fiadananao ary ny fifaliana avy aminao. Feno ny fahasoavana, fahazavanao sy fanantenana avy aminao izy ireo, ary atao vavolombelona velona ny fitiavanao, oloharany fahendrena sy ny fitahiana ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny fiangonanao. Dia amin'ny anaratsoanao Kristy no angatany aza mivavaka izany. Amen. Tozandra ry havana ny vaovao mikasika ny trano fiangonana. Ny lohahevitra niraisina tamin'izany dia ndao hitsangana mba hanangana ao amin'ny boky Nehemia. Misy zavatra roa no zavatra tsara marihana sy tsindriana androany. Ny voalohany dia tatitra, ary ny faharoa dia fanamafisana ny fiaonantsika amin'ny manaraka. Tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay teo dia nandefa solotena isika nakany amin'ny mairie de Toulouse, ary nisy telo mianaka izy ireo ny tany, ary dia tanterina amintsika ny tatitra vokatr'izany dia izany. Rehefa nazavaina taminy ny projetsika dia faly ry zareo, ary nilaza fa mampirisika indrindraindrindra mba hirosotsika amin'izany fananganana trano fiangonana izany. Noho izany dia nangataka izy ireo mba hanao dossier isika zany ho alefatsika any amin'ny maire ny Toulouse dia Andriamatoa Modenka mba azahoany manaraka izany projet atsika izany. Faharoa, mba nanontany koa tsika hoe nareo ve mba afaka manampy anay, dia nilaza izy fa tsy afaka manampy atsika zany hoe manome fanampiana rahabola, ary nanontany koa tsika hoe nareo ve mba manana toerana malalaka na tany azonay manorona, na koa trano lehibe zay azonay vidiana ohatra. Dia nilaza izy fa hatramin'ny izao fotoana izao aloha dia mbola tsy manana ry zareo. Fa kosa mikasika ny fangatahana atao hoe PLU na hoe plan local d'urbanisme, izay angatahana amin'ny zareo rehefa anorona na hanofa trano fiangonana, trano lehibe, dia nametoky izy fa tsy manakana velively ny ananganantsika fiangonana, fa kosa mila mitandrana tsara amin'ny resaka bruit na parking. Nanaratra koa isika, nanazava tamin'ny zareo ny fahasaranantsika rehefa mitady trano, satria sahirana isika rehefa mitady trano anaovana hetsika na aktivité ho an'ny sampana. Dia nilaza izy fa aza misalasala ozy manatona anay raha misy fanirianareo,
fa tsy manana afa-tsitrano ngezabe anankiroa izy zay efa nampiasaisika tamin'ny Curini dia amin'ny olona 8 sy ny Salmermozy etsy Toulouse zany. Ary ny farany raha azo fehezina ny dita amin'izany fionana izany dia salasala izy izy hoe tsy salasala nareo izy anatona anay fa vonony zahay anampy anareo arak'izay azonay atao satria ao amin'izareo moa dia misy olona efa voatokana mikarakara ny fionana amin'ny karazana tokom-pivavahana na koa ataony hoe interface culte. Zay no azambara kasika niny tatitra voalohany izay mahafaly. Faharoa dia mikasika ny fotoam-bavaka ny trano fiangonana zay manaraka dia ho ataontsika amin'ny asabotsy fa 13 ny vola septambra amin'ny 2 ao amin'ny Vieux Temple dia manatenantsika rehetra mba ho avy ho amin'izany fotoana izany. Zava-dehibe zany ray havana ho an'izay afaka satria ny fiasan'ny vavaky ny mahery sy ny marina ozy dia mahery indrindra. Noho izany dia mampirisika antsika ho tonga maro satria rehefa mivavaka isika dia enon'Andriamanitra mivavaka antsika. Misaotra tompoko. Dia isika riavana navaon'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny fanatitra. Mariana moa fa afaka manao ny manefa izany amin'ny alalan'ny carte bancaire eo amin'ny diakona eto anoloana. Ny raha fanampiny fa 9 no ataontsika mandritra izany.
Izao dia tonga amin'ny fotoana manokana ho an'ny santaonan'ny sampana sekolin'ny ten'Andriamanitra isika ka miangavy ny filohan'ny sampana ny filohan'ny tafo mba hiakatra etỳ anoloana. Dia mbola faly mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray amina rano tompo natratra izao fotoana izao. Bonjour tout le monde, permettez-moi de continuer en français pour que tous les élèves puissent comprendre, comme c'est quand même un moment dédié à la célébration de l'Isantona de la STA. Donc c'est important que tous les petits, même qu'ils soient petits, puissent comprendre ce qu'on va dire ici. Donc pour commencer, je tiens à remercier Dieu qui, par sa grâce, nous a encore permis d'avoir ce privilège de pouvoir être avec lui encore aujourd'hui. Et merci aussi à Dieu d'avoir donné la section STA au sein de la FPMAP Toulouse et aussi d'avoir donné tous les élèves, tous les monos et aussi tous les parents qui sont toujours là pour soutenir la section. Je tiens également à remercier le pasteur Rad, le pasteur Noumène et le pasteur Élisée. Le pasteur Rad, pour votre info, si vous ne savez pas, c'est le pasteur aumônier de la section Sekoul El Ahad de la région Fatsan. Donc c'est un privilège pour nous de l'avoir aujourd'hui lors de cette célébration de notre Isantone. Et merci aussi au pasteur Noumène et au pasteur Élisée qui sont toujours là aussi pour la section parce qu'ils sont des membres entiers de la section, parce qu'ils enseignent les adultes. Je tiens aussi à remercier le comité, les VSF aussi pour leur aide, pour les projections et tout le reste, les NGPO qui sont toujours là aussi pour nous accompagner durant tous les minicules, les répétitions, nos concerts et tout ça, donc ils sont toujours là. Le SPMA aussi qui est toujours là pour toutes les samples, quelles que soient les activités qu'on organise. Donc, quand on les sollicite, ils sont toujours là. Le Frères Ensemble, c'est-à-dire l'union de toutes les sections de l'Église, et qui répond aussi à appel quand on leur demande. Donc, merci aussi aux Frères Ensemble. Les parents qui nous soutiennent et aussi qui nous aident beaucoup dans notre ministère, parce que c'est vous, les parents, qui encouragez les enfants et qui aussi les aident à venir à l'église. Et merci beaucoup à vous pour votre soutien. Et merci aussi à tous les monos qui sont toujours là, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur amour pour les enfants. Donc merci beaucoup les monos. Et enfin, pas les moindres, merci à tous les élèves, les enfants, les jeunes, par votre présence au sein du SAMP. Merci parce que sans vous, la STA n'existe pas. Et merci pour votre amour pour Jésus et soyez toujours bénis. Et je tiens aussi à remercier tous les paroissiens qui aussi sont toujours là pour quand on fait des activités au sein du SAMP. Donc vous nous soutenez soit à travers vos prières, soit à travers différentes contributions, donc merci beaucoup à vous également. Et comme on le sait, cette année, on a célébré notre Isantone et un petit changement cette année parce qu'on a fait la célébration avec 2 sections. Donc on a célébré notre Isantone au mois de juin, le 21 juin, avec la section TIL. Donc c'était aussi pour montrer notre solidarité entre les simples, notre communion. Et du coup, il y en a qui n'étaient pas venus à cette journée. Donc c'est un plaisir pour nous de partager une petite vidéo de cette journée. Et profitez-en bien pour revivre un petit peu les moments qu'on a vécus pendant cette journée. Falha fama itanau, falha fama itanau, yeah. Falha fama itanau,
falha fa maitanao rehefa falha mitsikitsiky rehefa falha tsy reraka mihitsy rehefa falha misaotra ny tompo rehefa faly aho de faly manompo mideaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho mideaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho rehefa faly aho no mazoto indrindra zay rehetra tao de vitako ankira rehefa faly aho manao metimety rehefa faly aho te hanao fety mideaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho mideaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho mideaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho faly afa mahitanao faly afa mahitanao faly afa mahitanao Gloire à Dieu pour cet événement et nous avoir permis de passer un bon moment fraternel tous ensemble. Et comme vous avez vu, on a fait il y avait des chiffres en fait, où on a montré un petit peu combien on est au sein de la STA. Aujourd'hui, la STA elle a 43 ans, donc si Dieu le veut, on fêtera nos 45 ans en 2027. Et aujourd'hui, on compte 161 élèves et 36 monos. Et je fais encore un appel, même si on est nombreux au sein de la STA en tant que mono, on a autant de paroissiens ici qui peuvent aussi rejoindre la section. Et donc j'invite tous les jeunes, surtout, et les adultes qui entendent ne serait-ce qu'un petit appel et que ce soit interne ou externe, répondez à l'appel. Et comme j'ai dit au mini-culte, vous n'allez pas le regretter parce que c'est vraiment édifiant pour vous et aussi pour votre entourage. Donc si vraiment vous avez cet appel au fond de vous, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau. Enfin, pour terminer, cette année, on a célébré en fait les 140 ans de la Bible malgache, donc la traduction de la Bible malgache. Donc on a le plaisir du coup de vous chanter le chant qu'ils ont concocté pour cet événement. Donc j'invite tous les enfants, tous les jeunes, D1 à D9 français, et aussi tous les monos à venir devant. Et tous les D9 malagasy, vous pouvez vous lever sur place pour chanter ensemble cette chanson.
Donc au nom de toute l'Église, vous félicite pour ce Isantone. Et on a un petit verset pour vous. Vous savez que la connaissance de Dieu, c'est un trésor, d'accord? Donc continuez à approfondir, continuez à marcher dans la voie de notre Seigneur. Et Psaume chapitre 32, verset 8, au nom de Jésus, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est Dieu qui vous parle et qui vous fait cette promesse. Amen. Donc maintenant, c'est le pasteur Noumena qui va porter en prière toute la section. Du coup, j'invite tous les D9 malgaches qui sont sur place à se lever également, ainsi que tous les moniteurs et monitrices. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes encore et merci également pour ce Isantona de la STA. Tu nous as bénis tout au long de l'année scolaire et maintenant, Seigneur, nous te demandons de bénir également la nouvelle année qui nous attend. Bénis tous les enfants, les jeunes de cette section pour qu'ils puissent vraiment avoir cette soif d'apprendre ta parole, Seigneur. Bénis également tous les moniteurs et les monitrices pour qu'ils aient la patience, l'amour de partager ta parole, d'enseigner ta parole et pour qu'ils puissent être également des modèles pour tous leurs élèves. Bénis également les parents pour qu'ils puissent être aussi des modèles pour les enfants dans cet enseignement et qu'ils puissent vraiment conduire les enfants selon ta voie, Seigneur. Et garde-nous toujours sous tes ailes, Seigneur, et tout au long de notre vie, protège-nous. Et c'est en ton saint nom que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mbola hiary hivavaka isika Tompo. Tompo rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zahay fa noho ny fahasoavanao dia mbola afaka miantso anao hoe Dada satria dia tena zany tokoa ianao. Koa mideranao zahay, mankalaza anao ary manome voninahitra anao zay Dada fa tanteraka soa indray ny fanompoana masina izay nataonay teto androany ho fankalazana ny isan-taonan'ny STA sy koa fanokafana ny taom-pianarana sy ny taom-panabeazana 5:24 Misaotra koa izahay Tompo fa noho ny fahasoavanao dia mbola afaka niara-nidera sy nanandratra ny anaranao teto. Ary koa mbola afaka nihaino ny hafatra sy ny fampianarana nampitondrainao ny mpanomponao hatramin'ny omaly. Koa omeo anay Tompo ny hahafoy sy hizara izay rehetra nananay sy azonay taminao mba ho tena mpianatrao sy zanakao tokoa izahay. Ary koa omeo anay ny anana fiombonana sy firaisanao aminao ary ampianaro izay Tompo hifankaty tahaka ny nitiavanao anay. Misaotra anao izahay fa mbola afaka koa ny mitondram-bavaka ireo namanay izay tsy mba afaka niaraka taminay teto androany. Ao ireo marary, ianao Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ianao ane hitondra fanasitranana, anala ny fanaintainana, anaisitra ny fototra aretina, ary koa
aoka ho tahaka ny anasitrananao azy ireo no anasitrananao koa ny fanahany. Ireo izay misendra olana tompo ampitonio, ampaherezo ary ataovy mahay miaritra sy matoky anao. Ireo ao anatin'ny fahoriana, ampionony ary ampaherezo amin'ny filazantsaranao. Ireo izay nahazo fahasoavana kosa, ataovy mahay misaotra sy manome voninahitra anao. Tompo, Dado, mitondra mbavaka koa izahay ny FPM manontolo, ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ary ny asa rehetra izay napetraka ao ho fampandrosoana amin'ny fanjakanao. Ao anatin'izany, ny vina mitrandraka ny mpitandrina matianina. Apetraka aminao koa tompo ny asa iraka izay ataon'ny pasteur Élisée Mivady any La Réunion sy pasteur Radiniaina Mivady eto amin'ny Fatsanina. Ianao tompo, ilay tompony hery no hanafiery azy ireo ary mifananao masina ny omba sy hitaridalana azy ireo amin'izay rehetra ataony. Entina hiambavaka aminao koa ny vina trano fiangonana eto amin'ny FPM à Toulouse. Ho tokoa mantsy ianao, moa misy zava-mahagaga tsy haiko va? Ko mahatoky izahay tompo, fefa miasa ianao hatanteraka izany projet izany ary misaotra anao sady izahay ny amin'izay rehetra efa homaninao ho an'ity fiangonana ity. Apetraka aminao koa ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana amin'izao fiatombohan'ny taom-panabeazana izao, mba ho sampana mitombo, sampana mivelatra ary indrindra sampana mitondra vokatra ao aminao aneny sampana rehetra. Mitondra mbavaka koa izahay tompo any Madagasikara tanindrazanay. Omeo fahendrena sy tahotra anao ny mpitondra ary tsinjovo ny malagasy rehetra. Tahi koa tompo ty firenena izay mandray anay ity. Ary ampitoereto ny fiadananao mba hiadananay koa. Maro tompo ny tianay angatahana aminao, fa fohy ny fisainanay, nefa fantatray fa ianao ilay mahay manome lavitra, mihoatra lavitra noho izay angatahanay. Koa amin'ny anaranao, ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, no ametrahanay izao vavaka izao. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa totosasoama tsara izao fanompona masina izao, dia mbola hiaraka hitsangana isika andray ny hafatra sy ny tsodrano. Izao no hafatra ho antsika mety anio ity. Manana mpisorona lehibe izay mifenitra an'Andriamanitra isika, koka isika hanantona an'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy amin'ny fatokiana voakatry ny finoana, rehefa voadio ho afaka amin'ny fieritreretana fiasarinota ny fotsika, ary rehefa voasasa tamin'ny rano madio ny tenantsika. Aoka ho azo jonitsika mafy, tsy azo hozongozonina ny fiekena ny zavatra tenaintsika, satria mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Aoka isika samy hifampihevitra, ka hifampirisika, hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanao ny sasany zatra tsy miangona, mifampirisika kosa isika, mainka fahitanareo miamitombotra ilay andro hiafiany Tompo. Aminareo aneny Tompo, hitayanareo aneny Tompo, ka hiaro anareo.
mbola ho ataontsika ny hira fahatelo amin'ny telopolo sy dimanjato ary ifandray tanana isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanaka ary fanay masina izay hatramin'ny taloha indrindraka mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manompo ny tompo amin'ny fifaliana sy fitiavana. Petraka amin'ny fiangonana manao vavaka mangina.